Nanome voninahitra n'Andriamanitra ila latena Rakotondrazafy satria voatendry indray hopikambana ao anatin'ny gouvernemanta ary rosy kosa dia nandeny rangadoany tany amin'ny fakatra Sakalava ary nikoezy dadilahy Ndremisara manakasigny efa dahy. Mialohany hidirantsika amin'izay zava-drehetra izay tompoko lasy tompoko vavy dia mbola toy ny mahazatra hatrany azadino ny miabone ny chaîne antsika ary asio like ny video apetraho ihany koa ny commentaire raha ohatra ka misy sosikevitra tianao aroso sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay ary ny ela tompoko lasy tompoko vavy ny ela tsy maintsy diavina ndeha ary hidirantsika ny votoatin'ny resaka iresantsika androany. Ny resaka iresantsika androany moa dia ilalatina nanome voninahitr'Andriamanitra fa voatendry indray hopikambana ao anatin'ny gouvernemanta ary Paul Beira Rosy Rahasimanana nandeny rangadoany ka nikoezy Ndremisara efa dahy manakasina. Faly ka tena faly tokoa ilalatina Rakotondrazafy satria voatendry indray hopikambana ao anatin'ny gouvernement ka nanao fanambarana iziny amin'ny hoe voninahitra ho an'Andriamanitra lehibe fa naneho an'ny fitiavany aho ka voatendry indray hopikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Ary misaotra manokana any Andriamatoa filohan'ny Republika sy ny Andriamatoa Premier Ministre aho nanome fitokisana ka nisafidy eo amin'ny andraikitra goavana hisahana ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny fanofanana arakasa io hoy ilalatina Rakotondrazafy. Ary nanambara ilalatina Rakotondrazafy ny hoe raha nanolo-kevitra tamiko an'io departemanta io Andriamatoa filoha dia tsapako ny finiavany hametraka fa anisan'ny andry anankiray lehibe iankinany vinany ny departemanta izay iandraketako hoy ilalatina. Ary mba hahafahana manofana mahomby sy haingana ireo tanorantsika sy ny vehivavy ihany koa hoy ilalatina ary tsy vitan'izany ihany koa dia hiantohana ny fahafahamiasa avy hatrany na ilay antsona hoe employabilité hoy ilalatina satria io no tsy ampy ka mila hifampitohanana ny hezaka rehetra izany no fanambarana izay nataony ilalatina Rakotondrazafy. Fanamby ny hanome fampifanana arakasa tsara kalitao sy mifanaraka amin'ny tsenanasan'ireo sokajina olom-pirenena efa tokony miasa zany hoe population active kanefa fa tsy miasa mba hanenana ny tahany tsy fanananasa izany hoe taux de chômage hoy ilalatina sy hiadiana haingana amin'ny fahantrana. Izany no fanambarana izay nataony ilalatina Rakotondrazafy ary mbola nanambara ihany koa iziny amin'ny hoe tsapako loatra ampanetretena arak'izany ny ahlebeny andraikitra ankinina amiko sy ny vokatra andrasan'ny Andriamatoa filoha sy ny Andriamatoa Premier Ministre amiko ary indrindra ny vahoaka malagasy hoy ilalatina ka nohon'izany koa dia ampanetretena ihany koa no nanekeko izany fanamby izany hoy ilalatina Rakotondrazafy. Rehefa iny moa ny fanambarana izay nataony ilalatina Rakotondrazafy dia nambarany amin'ny hoe sady nanome toky izy ny amin'ny hoe anao izay farahiriko rehetra ahy ahitana vokatra azo tsapain-tanana sy haingana ho fanajana ny fianianana izay natao teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy hoy ilalatina Rakotondrazafy. Ary mbola nanome fisaorana ihany koa izy ny amin'ny hoe misaotra manokana ny asa sy ezaka tsara efa vitan'ny Ramatoa Vavitsara Gabriela Rahantanirina izay hotohizako ny hasa efa nataony hoy ilalatina Rakotondrazafy. Ary manantena fiarahamiasa ankitsipo amin'ny mpiasam-panjakana ao amin'ny METFP ho any tombotsoan'ny vahoaka malagasy hoy ilalatina satria hanompo azy ireo no nanekentsika hiasa amin'ny fanjakana. Ary no faranan'ny lalatina ny teniny amin'ny hoe misaotra anareo rehetra anjatony maro izay niarahaba sy ny rarisoa aza tezitra raha tsy hary voavaly daholo fa tena marobe izy ao fa atambatro eto ny fankasitrahana ho tahin'Andriamanitra ianareo tamin'ny teny mamy sy tsodrano izay nataonareo hoy ilalatina Rakotondrazafy ary ny faranany amin'ny hoe ampitiavana tompoko ampifaliana ary ampanetretena tanteraka fitiavana fa tsy fankahalana misaotra amin'ny zavadrehetra. Izany hafatra nomeny ilalatina Rakotondrazafy izay feno afaliana feno fitiavana ary feno fanetretena ihany koa. Izahay ato amin'ny chaîne koa dia miarahabanao ry ilalatina Rakotondrazafy hoela vela hoela fanapahana ary mavitabe amin'ny adidy amandraikitra lehibe izay hosahanao manomboko ankehitriny koa dia mirarisoe ny vahoaka malagasy dia matoky anao ary matoky anao ny pretandrazana aminao koa dia mahereza ry ilalatina Rakotondrazafy. Izay moa ny resaka mikasika any ilalatina Rakotondrazafy ndeha ary hidirantsika ny resaka mikasika any Paul Beira Rosy Rahasimanana ilay solombavam-bahoaka ny Madagasikara nandeha nirangadoany tany amin'ny fakatra Sakalava ary nikoezy any Ndremisara efa dahy manankasina. Nanao fanambarana moa i Paul Beira Rosy Rahasimanana tao amin'ny compte Facebook ni izay nanao hoe boka nitety ranomasina ny rangadoany taminay tany Sakalava very havanaro hoy Paul Beira Rosy Rahasimanana tsy endriky naventanana havako abe hoy Rosy tsisy kabary tsisy koragna ankintsika amindragnahary ndraiky razagna raha jiaby koezy dadilahy Ndremisara efa dahy manankasigny eka ozy dadilahy Paul sahany ikoty maditry ozy. Izany ny fanambarana izay nataony Paul Beira Rosy Rahasimanana.
tena mahafinaritra tokoa ny toetsaina izay ananan'ny Paul Bert Rosy Rahasamanana satria tsy menatra izy ny manindrahindra ny enti-paharazana ary manindrahindra ny mahamalagasy azy. So misy tsy mahafantatra moa dia ampahafantariko anareo kely ny mikasika any Indremisara efa da manankasina. Indremisara dia tany amin'ny faritra Masokoro tany no nisy an'izany taloha be tany ary nanambady any Volatanana. Rehefa nanambady any Volatanana izy dia niteraka any Andriandafotsy ary nanomboka teo no ni konsiderena hoe nisy izany mpanjaka izany. Andriandafotsy dia niteraka Andriamanitra Arivo sy Andriamandiso Arivo ary Andriamandiso Arivo dia nandeha tany amin'ny faritra Majungaka nipetraka tao amin'ny faritra Tongay. Rehefa folaka moa Andriandafotsy dia nandimby ny fanjakany Andriamanitra Arivo fa Andriamandiso Arivo kosa dia niteny hoe izaho ikisaka ianavagatra any indray aho no manorina ny fanjakako ary nitonga tao alambaliny dadilahiny Indremisara izy sy tao alambaliny babany Andriandafotsy. Ka nandeha tany izy no nipetraka tany izy no nanjaka ary rehefa folaka ihany koa ny mpanjaka Andriamandiso Arivo dia nampidirina nafangaro tao amin'ny silambatany dadilahiny Andriamisara sy silambatany babany Andriandafotsy koa isilambatany Andriamandiso Arivo. Ary rehefa folaka ihany koa ny nandimby Andriamandiso Arivo dia nampidirina tao ihany koa izany no naviany ilay fitenenana hoe Indremisara efa dahy manankasina. Anisany tena tompony ireo mponina Sakalava izany taloha tany ary mandraka ankehitriny dia mbola misy manao an'izany ary tena manankasina tokoa ary ny fomba nentim-paharazana ihany koa dia tsy hita izay naharatsy azy. Rehefa mandeha amin'iny faritra avarabaratra iny ianareo dia mbola mahita ny olona izay sahany Andriamisara ary sahany Andriamandiso Arivo satria Andriamisara dia anisan'ny fanjakana maventy any amina faritra avaratra any ary Andriamandiso Arivo ihany koa dia toraka izany ary mbola hafaka iresahana mivantana amin'ny alalan'ny ireo izay olona petrahany na ilay antsoina hoe saha. Ny malagasy rehetra dia samy manana izany fomba izany ary samy ahitana izany daholo. Ohatra fotsiny ny eto Antananarivo dia misy ny antsoina hoe sahany ikoto maditra. Izany dia fomba malagasy taloha ary tena anisany manana ny hasiny ary mbola manana ny hasiny ihany mandraka ankehitriny. Io araka ilay niteneniko teo hoe fomba ny hentim-paharazana tsy hita izay maharatsy azy koa dia andriano ny teninao ny hafako fehezo ary fantaro ny taninao ny hafako tetezo fa aza manaova lalanamboa ka ny tompony ndray no tsy tia azy. Na de eo aza ny fivoarana na de eo aza ny fandrosoana dia mbola tsy afaka miala amin'io isika malagasy. Ohatra fotsiny ny joro sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany ary ny firesahana amin'ny razana fanjakana ihany koa satria misy zavatra izay tena tsy hitrany dokotera ary tsy hitrana any amin'ny hopitaly fa ny razana fanjakana dia mandray ravin-kazo mandray tany fotsy dia sitrana avy hatrany. Zavatra efa nisy izany ary efa niainako ka tsy honohono ary tsy vandivandy izany. Ary isika dia malagasy ireny dia anisany fomba ny mahamalagasy ary anisany kolotsaina malagasy ary raha tsy diso aho dia anisany ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena anankiray ny fanomezana lanja ny kolotsaina ny maha izy azy koa nda ary isika hanome lanja ny kolotsaina hanome lanja ny mahamalagasy isika fa ho sambatra tokoa i Madagasikara satria ny razantsika dia miatrika isika mandrakariva. Zay koa ny amin'iny tompoko lasy tompoko vavy koa dia mankasitrika antsika rehetra navita ny hainy video hatramin'ny farany ary ety ampamaranana ihany koa dia mbola mangataka anareo hatrany hanaraka ny video manaraka ary azadiny ny miabone ny chaîne mba ahatanao video misesisesy izay alatsakay ato. Zay fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby hoe ciao ciao.